Hafaliana foana no andraisana ianareo eto amin'ny campus Telma eto Andraharo amin'izao conférence de presse fampahafantarana ny festival Langaredona andiany fahaenina ambin'ny folo izao. Toy izao ny fandaharam-poanantsika amin'ity conférence de presse ity. Misy fisehonan-tsika kely ho ataony reto zazalahy mampinatantsika foana reto zazakanto. Izay no ataontsika fiarahabananareo sy fandraisana anareo tonga soa eto amin'ny campus Telma. Manarak'izay dia hisy fandraisam-pitenenana hisesy ho ataon'ny reto olon-dehibe antsika reto, hanomboka izany Andriamatoa Tale Jeneralin'ny Telma, anaraka Andriamatoa ben'ny tanàna ny commune urbaine ny Toamasina, anaraka avy eo i Rajery, izy no tena tompon'ity festival ity hatramin'izay. Aorianan'ny Rajery dia Andriamatoa Tale Jeneralin'ny tourisme no andray fitenenana. Manarak'izay dia ny filohan'ny groupement des artistes et acteurs culturels de Tamatave, ary amarana ny fandraisam-pitenenana dia ny coordonnateur ny festival Langaredona Andriamatoa Sylvain Rakotondrambo. Anomboantsika azy aloha ary dia manasa ny zazakanto anatony etỳ aloha hanao ny tonga soa ho antsika rehetra. Grazie.
misaotra anareo ry zalahy. Aleva Baréalo, mpanodinana ihany. Maintenant, pour continuer, Monsieur le Directeur Général, à vous la parole. Jematou Bentanan, Jematou Talid Général, Zougbe, Yanariou Pano Gazette, Tum Classe, Tum Vav. C'est toujours un immense plaisir de vous accueillir ici dans nos locaux. Et c'est encore un plus grand plaisir que d'être avec vous aujourd'hui pour cette conférence de presse du festival Angaredun. Comme vous le savez, nous, chez Telma, nous efforçons de soutenir et de promouvoir les initiatives et les projets culturels. Nous sommes conscients que notre pays possède une grande diversité culturelle qui fait son identité et sa richesse. Mais nos enfants sont de plus en plus attirés par les musiques, les tendances et les cultures venues d'ailleurs. Il est de notre devoir de partager la diversité culturelle de notre pays et de faire connaître à nos enfants cette richesse unique. Telma, en tant qu'opérateur en télécommunication nationale, mettra à la disposition de la culture malagasse son expertise et ses infrastructures pour partager et transmettre cet héritage culturel. Durant le festival, nous partagerons le meilleur de la culture malagasse à nos enfants et à tous les malagasses dans tout le pays et dans le monde entier. La technologie sera notre allié. Grâce à cette technologie, et je tiens à souligner que nous avons les téléphones Telma, il y a un mode silence qui marche. Donc grâce à cette technologie, tout le monde pourra suivre sur les médias, les réseaux sociaux et les supports en ligne toutes les activités durant le festival. Nous avons tenu à soutenir les organisateurs du festival Angaredun qui se mobilisent chaque année pour permettre l'expression des pratiques musicales et autres expressions culturelles amateurs et professionnels. Pour chaque édition, ils proposent une programmation alternative qui seront à découvrir pour nos jeunes. Nous sommes fiers aujourd'hui de proposer les services et les solutions qui feront de cet événement une édition inédite. Telma, Safidik numéro 1 Malagas. Telma, promoteur de la culture malagasse et premier partenaire des artistes malagasses. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Merci à vous, Monsieur le DG. Anohizana ny fandraisam-pitenenana dia manasanao Andriamatoa Bentanana. Andriamatoa DG ny tourisme, Monsieur le DG du Telma, Andriamatoa Rajery izay anisan'ny tompon'antoka ary ny resaka foana ny resaka Angaredona ty ianareo rehetra artista namana ny izay tazako eto maro dia maro ny efa niaraka tamiko ianareo mpanao gazety rehetra izay eto amin'izao dia fisaoran'Andriamanitra aloha ny fandraisako fitenenana eto ary faly miarabantsika rehetra. Mamela ianareo raha iresaka historique kely tany amin'ny 2015 dia nifanena izay sy Zokobe Rajery tany akaikina Ambohimanga raha hitondra ankizy tsangatsangana teny amin'ny rovana Ambohimanga dia tafiresaka kolotsaina izahay resaka mozika izay satria Rajery dia artiste ny tenako ihany koa dia artiste dia niresaka izay tamin'izay fotoan'izay fiarahamonina amin'ny ankapobeny dia ny zavatra tsapa zany fa ny kolotsaina na ny mozika zany moa ny resantsika dia anisany levier de développement mihitsy zany na fototry ny fampandrosoana ny antony dia hoe satria ny fanatanjahantena na sport izay hitantsika zao ohatra ny barea dia isika malagasy rehetra mihitsy no ny ray fo ny ray saina dia toy izany koa ny mozika izay hoentintsika io dia mampiray antsika malagasy rehetrarehetra izy io ka izay firaisana zay no tadiavina ilay solidarité antsika malagasy zay no tadiavina hoentina ao anatin'ilay fampandrosoana ka eto moa zany dia commune urbaine no resahako dia rehefa lany Bentanana ny tenako dia nifampiresaka tamin'ny Rajery hoe inona ary ny hevitra mba ahafahantsika mametraka an'izay mba hoe satria ny masoandro miposaka avy any Antsinanana dia hoe ahoana ny mba ametrahantsika ilay fiarahamonina tao anatin'ny Tamatavy satria Tamatavy dia cosmopolite hita ao avokoa ireo
ponina manerana ny Madagasikara ray manontolo ao anatin'ny 3 faritra zany ao maro koa ny vahiny dia anisany mitady ny identité culturelle zany mila fankafantatra ihany koa isika anatin'ny fomba mampanao ary lay teny hoe angaretona zany dia firaisankina na izao ezaka atao zao dia eo zao ohatra ny Telma eo ny artiste zay tarendra jery ao ihany koa ny tourisme zareo amin'ny ministre ny tourisme zany dia anisany nandray anjara mavitrika ihany koa amin'ity mbola andray anjara fitenenana moa zareo natao angaretona somary maheriseritra kokoa lay teny hoe angaretona satria ny fahavalo iombonatsika dia lay fahasairahana na fiainana andavanandro le hoe fahantrano dia hoe andao atao angaretona zany anisany singa iray manakana atsika ao anatin' zany fampandrosoany zany ohatra tsy firaisantsika hina ao anatin'ny zavatra anankiray raha misy tanjona anankiray zao nampandroso a Madagasikara dia mizarazara ny hevitritsika tsy misy mitovy hevitra porofiny zany ohatra ao anatin'ny tambajotra serasera dia fa tena avo dia avo ny fankalana isan-karazana ao anatin'izy io dia isika artiste zany dia manentana isika rehetrarehetra dia tsy tokony tsofoka anatin'ireny melehibe zay tena ahitana fifanaratsiana isan-karazany ka ilay kolotsaina sy ny fanatanjahantena no anisany mamerina atsika mampitambatra amin'ny malagasy rehetra atomboka tsika amin'ny artiste zany ary Tamatavy dia ny tenako moa be ny tanàna ny Tamatavy ny fampiresaka tambrajery mba isiny io festival io mazana fanatanterahana azy satria après nireny fandalovantsika ny fahasahiranana ara-pahasalamana ny Covid reny dia tena marefurefo ka ny tanjona dia hoe mba ho lasa ville touristique Tamatavy zay no idiran'ny nataitra ny ministre ny tourisme tamin'izay fotoana zay vao niresahana tamin'ny projet dia efa nidina tany Tamatavy mihitsy izy niresaka an'io mba ho ville touristique Tamatavy satria rehefa mitombo ny fizahantany ny mpizahatany makany amin'ny Tomasina dia mazava ho azy tsy maintsy misy fiatraikany any amin'ny poketra ny olona sahirana sy hatrany amin'ny hôtely lehibe rehetrarehetra reny na ny mpivarotra coco zany na mpivarotra lasopy na mpivarotra glasy dia zay relance économique après Covid zay zany no anisany manetsika ihany koa ny tenako hoe mba isiny ny io festival angaretona io any Tamatavy zany dia ny isika zany ao anatin'izay firaisankina zay firaisan-tsaina zay Tamatavy lazaiko teo fa foko maro ny ao dia ny angaretona mitondra artiste maro manerana ny lafivalonynosy dia matsapatena zany ireo foko zay petrako Tamatavy fa hita ny kolotsaina zay avy any amin'ny faritra dia matsaro tena izy ho tompony ilay tanàna zany rehefa tompony ianao matsaro tena ho tompony amin'ny zavatra sehatra anankiray dia saro-piaro ianao rehefa saro-piaro ianao dia misy le fitiavana ary zay fitiavana zay rehefa zavatra tianao tsy vitanao ny maro ratsy aminy na ny manary fako fotsiny ary eny amin'ny arabe dia tsy ho ataony mponina tsony tsy ho ataontsika malagasy tsony satria tiatsika ilay Madagasikara tiatsika ilay Tamatavy ka zay zavatra zay no élan mila rarotontsika nandresy zao ny barea dia itsika malagasy any mila maka tsy any amin'ny mahasport azy fotsiny fa hoe ahoana ny sy ny firaisan-kinatsika ao anatin' ireny fandraiseny barea reny mba hipaika any anatiny zany hoe fampandrosoana sy fitiavana indrindrandrindra satria tadidio fa ny zavatra tianao tsy vitanao manao ratsy aminy ka raha samy tiany Tamatavy ohatra ny mponiny Tamatavy na ny anary fako eny amin'ny arabera tsy ho ataon'ny olona naray ary ampiena ny carburant mety ho lan'ny commune ao anatin'ny fanalana nireny fako reny zay ngamba no tiako tsindrina ao anatin'izy ity ny commune urbaine dia mandray anjara tanteraka en tant que partenaire ao anatin'izy io satria namoraina daholo ny fahazahoan-dalana rehetra nanao ny festival ary ny toerana zay eo amin'ny esplanade devant la mairie dia anisany any commune izy io nomena nyity festival angaretona ty ihany koa ny soratsika koa filoam-pirenena satria any amin'ny Tomasina zany dia efa misy ny maison de la culture zay Masova no natao anarany Masova 501 Masova dia masoandro satria ny masoandro miposaka avy any Antsinanana dia zay modelina société zay zany no tiana hiparitaka manerana nosy mankasitraka tompoko lahy misaotra tompoko vavy misaotra indrindranao Andriamatoa ben'ny tanàna tamin'ny fandraisam-pitenenanao iny anoizatsika azy dia omentsika ny zokilahy rajery ny fitenenana Andriamatoa tale général ny Telma Andriamatoa ben'ny tanàna ny Tomasina Andriamatoa taleny ny fizahantany tsika rehetrarehetra namana mpanakanto tsy akanavaka itsika mpanao gazety ary indrindraindrindra koa ireo mpiara-mambonatoka zany zay
miaraka manatotosanyizao valandresaka natokana ho an'ny mpanogazety izao. Je vais m'exprimer en malgache, je m'excuse. Dia voalohany indrindra aloha dia fisaorana no atolotra ho an'ny Telma satria sambany amin'ny tantaran'ny festival Angaredona no misy orinasa izay azo lazaina hoe voalohany eo amin'ny lafiny serasera eto Madagasikara manohana ny hetsika ara-kolotsaina indrindra fa mampafantatra amin'ny fahasamihafana ara-kolotsaina sy mozika eto Madagasikara sambany amin'ny tantaran'ny festival Angaredona, izany hoe raha nanomboka 2004 tsika dia aty amin'ny 2021 zany tsika tonga amin'izao sary zao miendrika tehaka izany tompoko lasy tompoko vavy. Faharoa manarakarak'izay dia tonga avy hatrany dia lazaiko ny mampiavaka nyity hetsika Angaredona izay ho atao any Tomasina ity, izay miavaka mihitsy satria eo ny efa mahazatra ny masontsika sy fantatsika hatramin'izay, fa ny tena mampiavaka azy dia misy zavatra vitsivitsy reto. Voalohany dia ny fampandraisana anjara, fahamezana sehatra andreo mpanakanto izay mitazona le mozika nentim-paharazana. Ary raha nahatsikaritra tsika fa volana vitsivitsy teo alohan'izao dia nanao karavanina zay. Tany zay ny fanena tamindreo mpanakanto izay iverinay fa manana maizy azy ary tsy dia fantatra loatra nefa mitazona n'izany mozika nentim-paharazana zany. Anisan'ny mampiavaka ny Angaredona zany amin'ity indray mitoraka ity satria nalainay izy ireny any amin'ny faritra izay nisy azy, na ao ny Zafindrony, na ao ny avy any Toliara, ny ao ny avy any Ambositra isan-karazany, ny any Tomasina tsy adino rahateo reo sokobentsika zany izay niloloha sy nitondra avo izany mozika nentim-paharazana zany dia ao. Ka alohan'ny ilazako ny programmation satria izay no anjarako dia manasa any Sokobe Zampiso izay Sokobe anay anisan'ny mitazona n'ity mozika nentim-paharazana ity ka tsy afaka hiteny mihitsy aho aloha raha tsy mitendry izy, famezako asina sy voninahitra an'izany Sokobe anay zany. Teka mafy any Zampiso.
makasitraka zokobe dia holavandro iainana ianao ia manarak'izay a anisany mampiavaka ny festival angaredona koa dia ny fanetanana momba ny tontolo iainana sy ny fiovan'ny toetrandro zay efa nivozinay tamin'ity taona ity satria maro nefa zavatra tsapa amin'izao fotoan'izao a ny loharano meritra ny ala ihany koa meripaka ary mbola mandeha koa ny dorotanety a dia manetana ihany koa zany ny angaredona amin'ity andiha amin'ny fahinambe folo ty a amin'izay lafi ny ara-tontolo iainana sy ny fiovan'ny toetrandro zay ny mampiavaka azy manaraka ihany koa dia mazava loatra fa ny fiaramiasa avy hatrany miaraka amin'ny ministerany fizahantany izay entina ihany koa anetanana mihitsy any Madagasikara amin'ny resaka fanetanana nasionaly momba amin'ny fizahantany anatiny indrindrindrindra zany fa Tomasina indrindrindrindra manarak'izay ihany koa dia anisany mampiavaka ny festival angaredona ihany koa dia ny fisiany fampisehoana zay entina ihany koa zany hitaizana an'ireo taranaka araka ny voalaza ny tale général teo zay atsotsika hoe fampisehoana ho an'ireo tanora na ny mpianatra manomboka any amin'ny EPP ny CEG ny lycée na miakina ihany koa zany na tsy miakina ihany koa amin'ny fanjakana zany zany anisany mampiavaka ny festival angaredona daholy mariako eto fa nihetsika ray manontolo dia maimaim-poana avokoa toerana anankiroa no anaovantsika ny hetsika ny voalohany dia eo amin'ny salle na toerana anankiray antsoina hoe Masova 501 zay vao nitokanana tamin'ity taon'ity raha tsy diso fitadiako dia ny isan'ny mpijery afaka miditra ao dia 500 ao zany ny toerana anankiray toerana faharoa dia le atsotsika hoe grande scène na ery amin'ny en plein air zany eo amin'ny mairie iny amin'ny avenue iny zany ny festival zany dia manomboka ny ouverture officielle ny faraiky amby roapolo ny fanokafana fomba ofisialy zany faraiky amby roapolo volana oktobra ary mifarana ny faefatra amby roapolo ny volana oktobra ahitantsika karazana mozika maro samihafa ao zay mifototra amin'ny mozika miaina ozy izy tsika na mozika vivante hita amin'izany ny avany avaratra ao jojoby ao eusebia zay manana ny maizy azy koa na eo amin'ny eto atoerana na misehitra isam-pirenena tsy adino amin'izany koa ny faritra matsiahatra ambony zay ahitantsika nyzay demze oladada i ratsimba zay mitendry jejo voatavo ao koa ifafa dia tsy adino amin'izany koa cabo spirit zay manana ny maizy azy ao koa ny faritra moromania zay natomboka tsika le tena liany amin'ny fototra le mozika mihitsy dia ny zafindrony zay avany amin'ny tanàna 700 kilometra mialeto any amin'ny hoe Tananomby ao koa ny maro lafy zay vao mitapy tanàna Nambositra tsy adino amin'izany koa faritra Antsirabe zay rahantsika malala fa ahitana ny firoborobony ireo mpitendry zava-maneno dia ahitantsika ny tarika fontsy ao koa ny avy eto Antananarivo zay atantsika ny Antsirabe aloha azafady mbola misy any Zakirandriko zay tomanoloana antsika eto dia any amin'ny faritra andrefana be any ahitantsika ny Karina Tahina Karina zay amin'ny faritra Mahabo iny zany dia eto Antananarivo misy zokobe ray aman-dreny eto anoloantsika eto mbola hitantsika eo izy rehefa avy eo Taorenandrakoto-Fra dia zokobe Razorza indray zany zao ny fantatra eo amin'ny fitsofana Sodina dia tsy adino amin'izany ihany koa ny fanilo miampita na atsotsika hoe Zazakanto ary ny any atoerana dia tena tsy adino mihitsy satria maro dia maro ireo mpanakanto avy any atoerana raha tsy teny fotsiny hoe Kayamba na dada samy malagasy na zany tarika atao hoe matanika zany ary indrindrindrindra tarika tena misonitra amin'izao fotoana izao dia le hoe kapepeka zay avy any Fenarivesta zany rehetrarehetra zany tompoko lasy tompoko vavy dia ezaka nataony fitsirihana n'ireny mpanakanto ireny ary nandaniana fotoana ary nandaniana fionana be dia be zany mba ahafahana nandrafitra nyity programmation any angarediny ity ary mampiavaka azy ihany koa zany eo amin'ny lafin'ny fanetanana ara-tontolo iainana sy ny fiovan'ny toetrandro dia le fampisehoana goavana anankiray atao hoe azo aina
zay a nentinay a tetiny faritra maromaro a zay na ny tanana ny olona amin'ny akapobeny zany a dia zay no azo lazaina fa raha ny isan'ny artiste eto aloha dia marobe fa angambany tsy dia tena hoe valapatra amin'izay a fa amin'ny akapobeny zany a dia zay ny endriky ny zavatra ho hitantsika any Toamasina zany hoe le tena fahasamihafana ara-mozika sy kolontsaina mihitsy no hitantsika izy koa le carnaval io carnaval io zany a dia ho atao ny asabotsy fahatelo amby roapolo ny volana oktobra izy io zany a dia ny arahana ny ara-niasa tamin'ireo fikambanana ny foko 2020 zay misy a ao a Toamasina zay a mbola ho azavainy a ny antenne ny angaredona eto moa ahitsikely izy a antenne ny angaredona ny Toamasina Sylvain Rakoto fa ny coordinateur ny festival dia Faly monsieur Faly io akaiky io izy io a dia zay ngamba ny azoko am'tininazy satria ny fotoana mandeha namana koa mbola betsaka ny andray fitenenana makasetraka tompoko lahy makatela tompoko vavy. Sotranao Rajery, comme nous le constatons, on nous promet une programmation très riche en couleurs et en plus avec des sensibilisations sur des thèmes très, très importants pour nous comme l'environnement, l'économie, le tourisme. Merci aux organisateurs. Maintenant, Monsieur le DG du Tourisme, on vous invite à prendre la parole. Sotranao nanomeny fitenenana Andriamatoa Talia Général tellement Andriamatoa ben'ny tanànany Toamasina Andriamatoa Rajery Andriamatoa mpandindra ny festival ianareo mpanao gazety etona ary tompoko lahy sy tompoko vavy ny antony andraisako fitenenana eto dia ny amin'ny fandraisana anjaran'ny ministèran'ny fizahantany amin'ity festival langaredona raiky amby roapolo sy roa arivo ity ny anjaranay ao amin'ny fizahantany moa zany a dia mifandraika amin'ny tanjona zay efa apetrakay a no hoe fampiroboroboana ny fizahantany anatiny fampahafantarana ho an'ny malagasy ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo mihitsy fa afaka misitraka fizahantany ny tsirairay eto Madagasikara mandeha mahafantatra ny faritra maro samihafa ny fomba tany maro samihafa sy indrindrandrindra moa zany fotoana toy ny festival toy izao ihany koa mahafantatra izany festival izany dia tafiditra ao anatin'izay mihitsy zany ny festival langaredona izay any Toamasina izy amin'ity indray mitoraka ity ny fakahita tany Toamasina raha tsy diso Andriamatoa Minisitra sy Rajery dia netiny resaka ry zareo mifanojo ny tanjona dia ny zavatra anjaran'ny ministèran'ny fizahantany zany dia ny miantso sy misintona ireo mpizahantany ho tonga any Toamasina mandritra ny fotoana ny festival. Ahoana moa fomba anaovana izany dia nanomana zany zay miaraka amin'ireo matianina momba ny fizahantany any toerana nanomana circuit ny fiteny azy moa zany amin'ny teny frantsay circuit lalana zany hoe mandritry ny ahafahana misitraka ny festival sy ireo karazana ataontsika hoe zava-mahasarika any Toamasina zay maromaro ngamba ny fantatsika na misy koa tsy fantatsika ohatra ao anatin'izany circuit zany bien sûr tsy maintsy mahita ny ao anatin'ny festival moa zany misy manatrika concert anankitelo ny olona manao an'io circuit io ao anatin'izany ihany koa ny fitsidihana ny parka ivoloana ny resaka fijerena ny tontolo iainantsika teo dia misy ao anatin'io zany fitsidihana ny parka ivoloana misy ireo tour de ville manodidina ny tanànany Toamasina miposiposy ao anatin'izany circuit zany ihany koa ny finanana ny lasopy Toamasina zay fantatritsika ny lazany ao anatin'izany ihany koa ny excursion maro samihafa manodidina ny Toamasina ary ao anatin'izany ny amin'ny canal de Pangalanina efatrandro telo alina no alavan'io circuit io zany ahafahana mipetraka ny Toamasina misy mpitardia ao anatin'izany manazava zay rehetrarehetra tokony ho fantatra sy tsara ho fantatra mandritra io fotoana fijanonana any mandritra ny festival zany sy fotoana fijanonana any Toamasina
Zay zany no anjaran'ny ministèran'ny fizahantany ato anatin'ny ity hetsika festival angaredona ity, dia misaotra ireo rehetra izay ny fanometanana sy nanantona ary indrindrandrindra nanao izay ahafahana hoe manatateraka izao karazana hoe circuit izao sy izao karazana festival izao ao amin'ny ministèran'ny fizahantany. Dia misaotra anareo tompoko naharitra ny anao hatramin'ny farany, dia raha misy ny fanontaniana moa zany dia mbola eto ny tenako afaka mamaly. Misaotra tompoko. Merci, Monsieur le Directeur Général. Effectivement, c'est une très belle initiative de proposer des circuits en parallèle avec le festival pour faire savoir l'identité culturelle et touristique de la région Antsiranana. Merci, Monsieur le DG. Amizao mangataka ny filohan'ny groupement des artistes et acteurs culturels de Tamatave andray fitenenana manaraka. Ny fiarabana moa zany dia fanavitany teo alohany ray aman-dreny Jaina ombako manana resahako eto angamba dia inona moa le GACT na hoe président groupement des artistes et acteurs culturels de Tamatave, zany hoe za zany namby JVC filohan'io fikambanana io natsangana izy io mba hietsehan'ny mpanakanto ny tomasina indrindra ny jeune talent zany, kanefa izy io koa zany tsy natao hoe mpihira ihany na hoe mpandihy ihany le GACT na hoe GACT, fa natambatrana eo daholo zany nampanjaitra io nampanjaitra na mpitendry na mpandihy mpikabaro na peur peintre be dia be zany natambatra ny eo daholo zany rehefa ohatra ka zavatra hoe gasigasy dia entaninay koa zany le zavatra vita gasy rehetra amboarin'ny zanako Tomasina mba ho asongadana. Zay zany no dikan'le hoe GACT nanangananay izy io. Dia misaotra ny rajery moa zany nitonan'izy io Tamatave ty resaka angaredina ty, satria izay koa moa zany tsy hoe sanatria ranony kopaka tonga ana manavo mavomavo, faly be zay nanoloran'ny monsieur rajery an'izy io. Dia zay vonina anampy vonina iary asa partenariat moa zay. Dia misaotra ny commune urbaine koa moa taditsany monsieur le maire nanaiky dia faly izahay zany dia manentana ny rehetrarehetra zany avy any Tamatave, avy any Tananarivo, eto Tananarivo, avy any amin'ny province sasany agny na ny ampitagny azy dia vogona zay andray anomeny tsara indrindra ao anareo. Zay angamba ny teny fa tsy dia lava loatra fa boko ny atiny Andriamatoa coordonnateur. Misaotra indrindra tompoko. Le GACT, le groupement des acteurs et des artistes culturels de Toamasina qui fait la promotion des jeunes talents sur tout ce qui est aspect culturel malgache. Merci à vous. Omenanao ny fitenenana Monsieur Sylvain Rakoto. Mankasitraka tompoko. Mbola tsara e. Lal tsara be lal e. C'est comme ça qu'on dit bonjour à l'Est de Madagascar. Mbola tsara e. Alors, moi, je vais m'exprimer en français pour qu'on puisse bien s'entendre. Et voilà. Je vais être bref, je vais parler de 2 points essentiels. 3 points. Premier point, c'est d'abord le remerciement de tous les partenaires que je ne vais pas citer, sinon vous allez m'épingler après, puisque je risque d'oublier quelques partenaires. Mais en tout cas, l'équipe du Festival Angareduna et de Tana et de Tamatave sont très contents d'être parmi vous aujourd'hui et exceptionnellement Monsieur le PDG Telma. C'est vraiment un plaisir pour le groupement des acteurs artistiques et acteurs culturels de Tamatave qui est parmi nous aujourd'hui. Il y a le président de groupement qui est là. Il y a également Dad Sam Malagas, s'il te plaît. Vous avez déjà entendu la chanson Sami Malagas Yaro? C'est lui, le compositeur et l'auteur de cette chanson.
Alors, le premier point, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un remerciement à tous les acteurs, surtout les partenaires et sponsors de festival, puisque même si l'équipe de festival et l'équipe de Radzir et Takalsar œuvrent pour cette promotion de la culture Madagascar, l'unité dans cette diversité, si les partenaires ne sont pas là, si les sponsors ne sont pas là, ben, l'effort sera vain puisqu'on n'arrive pas à réaliser, vu l'énorme budget qui est utilisé dans ce festival. Merci beaucoup. Deuxième point que j'aimerais vous parler, Monsieur le maire a déjà expliqué tout à l'heure quand même l'impact de ce festival pour la ville de Tamatave. Il a bien mentionné tout à l'heure, l'impact de ce festival, c'est quoi? C'est la solidarité, c'est l'effort collectif que ce festival va laisser pour Tamatave. Puisque Angareduna, en français, c'est effort collectif, comme nous faisons avec le partenaire, avec les sponsors actuellement. Ensemble, nous arrivons à faire quelque chose. Ensemble, nous arrivons à bâtir quelque chose. Donc, pourquoi ensemble, nous pouvons relancer l'économie malagasy après le Covid, n'est-ce pas? Applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et le troisième point, c'est vraiment un honneur pour nous, le groupement des acteurs culturels et artistiques de Tamatave, de travailler avec les grosses pointures comme Radzir et les grosses pointures comme Zozoub qui est là. Ah oui. Et Rajor aussi et tous les artistes qui sont là. Et ben, pour terminer mon intervention, nous, l'équipe Angaredun, nous aimerons vous inviter, tout le monde, si on peut le faire, d'arriver à Tamatave et on va fêter ensemble ce festival, 16e édition du festival Angareduna. Merci beaucoup et excellente journée. Merci. Eny ary misaotra betsaka tamin'ny fandraisam-pitenenana efa maraparantsika alohan'ny tena maranana aloha dia mangataka ny Zokobe Rajorge mba hitondra siotsika kely ho antsika eto.
Mankasitraka tompoko, mankasitraka. Farany alohan'ny amarana ny tale général ny Telma ny fotoana dia mangataka ny rajery indray tsika aloha mba hitondra kely ny anjarany amin'ity androany ity. Mangataka ny ekipany azo aina. Safady. Dia mbola mamerina ny fisaorana any Telma. Star ihany koa izay efa partenaire historique ny festival, ny tanànany Tomasina, ny ministère ny fizantany, ny consulat d'Espagne manoana anay amin'ny resaka hébergement, ny sakafo, ny Centrum Goethe Institute CGM manampy anay amin'ny transport, ny staff, dia zatory ihany koa mpiara-miasa aminay mavitrika ao amin'ny lafin'ny fizantany, zay tonga eto manoloana eto misaotra anareo be dia be, ary misaotra antsika namana mpanao gazety maro tsy akanavaka sy mpiara-miasa rehetra, dia misaotra antsika artista ihany koa izay antom-pisin'ny festival. Makasitraka tompoko lahy, makatelo tompoko vavy. Ity misy bouquet atolotra ianareo partenaire, atolotra ianareo rehetrarehetra satria tsy tontosa izay zavatra izao raha tsy teo ianareo. Ary misaotra manokana ihany koa mamelanareo no nanarana vitsivitsy Monsieur Rado ao koa Madame Niantsa, makasitraka anareo tamin'ny fiara-miasa. Makasitraka ao koa ny manajeranay manaija Anatole Razafy izay mpandrindra sady mpiaraka aminay ihany koa. Makasitraka tompoko lahy, makatelo tompoko vavy. Look to my
eny ary misaotra ny rajery sy ireo namany tsika tamin'iny natolony atsika teo iny a ho atsika namana mpanao gazety sao misy fanontaniana tianareo apetraka na fanampina fanazavana tianareo azo fa fotoana zao a mety misy ve mariako fotsiny aloha fa rehefa avy eo isy fiaraha-miala hetaheta kely ho ataotsika mbola afaka mametraka fanontaniana nareo afaka manao interview koa amin'reto nandray fitenenina rehetrareto raha ohatra ka sitrakareo zay tsy misy fanontaniana raha tsy misy fanontaniana ary a dia monsieur le DG on vous invite à prendre la parole pour la clôture. Avant de vous inviter à passer à une petite collation amicale, je voulais remercier tous les artistes, tous les organisateurs. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de talents réunis dans ce festival. Donc je vais demander à Rad de revoir à la hausse la contribution qu'on avait sur laquelle on s'était engagé parce qu'il faut encourager le talent et on sait que effectivement avant de parler de relance économique les temps sont difficiles et pour les artistes en particulier depuis 2 ans c'est encore plus difficile donc voilà, je vais rajouter à la somme initiale qui était demandée, de manière à ce que tous les artistes puissent sereinement préparer ce festival. En tout cas, je vous invite à passer à la collation de l'amitié. Merci encore à toutes et à tous de nous avoir rendu visite et longue vie au festival. Msot Shobet Sakr.